Lanonana telo sosina no natanteraina androany teny amin'ny lampam-panjakany Avoloa. Lanonana izay namatotra bebe kokoa ny fifandraisana diplomatika sy ara-toe-karena eo amin'ny Madagasikara sy Maroka. Fanaovana natsonia fifanarahana fiara-miasa eo amin'ny firenena roa tota no nanamarika ny andro androany teny Avoloa dia ny fanaova-tsonia fifanarahana 20 sosina ka nahitana fifanarahana amin'ny fanjakana 12 ary fifanarahana amin'ny samy tsy miankina 7. Ny lafin'ny fotodrafitrasa toa ny fanamboarana ny lakan-drano Pangalana, ny lafin'ny ara-diplomatika, ny fambolena, ny tontolo iainana, ny angova ary koa ny lafin'ny fikirakirana vola ny voakasika tao anatin'ireo fifanarahana maro samihafa ireo izay teo ambany fiahian'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny mpanjaka marokana Mohamed VI. Androany ihany koa dia notolorana maro-boninahitra marokana Wissam Al Mohammadi ny filohan'ny Repoblika Malagasy Hery Rajaonarimampianina. Ny mpanjaka marokana radio dia notoloran'ny filoha malagasy ny maro-boninahitra Grand Croix de 2e classe de l'ordre national malagasy. Fa ny aloha ireo lalonana ireo dia tonga nanatitra ny taratasy nanendry azy ho ambasadorn'ny Maroka miasa sy moa ny eto Madagasikara Andriamatoa Mohamed Ben Jilani izay vao nandray ny asany nanomboka androany. Noraisin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina izy tamin'izany. Nanamafy ihany koa ny tena nandritra ny valan-dresaka natao tamin'ny mpanao gazety fa anamafy ny fiaraha-miasa amin'ny fampandrosoana ny tenany ary manana ny fitiavany manokana ny nositsika ny mpanjaka marokana araka ny fanambarany. Marina fa manana tantara iraisana i Madagasikara sy Maroka nandritra ny fanjanahantany. Tao Antsirabe no nataon'ny mpanjaka Sestany ny raiben'ny mpanjaka Mohamed VI tamin'ny taona 457 no alohan'ny namerenana azy tany Maroka ary nahazo n'ity firenena ity ny fahaleovan-tenany.